tonga sotsika tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'izao fandarana arena sarobidi ny fahasalamana izao miarabantsika mpijery aloha zany fiampiandohana manaraka ny fandarana tsy tapaka hita ihany koa dia miaraba ny vahintsika zay efa mahazatra moa ato anatin'izao fandarana izao dia tsisa fa docteur Rakotonoely Domina Sokanto ety amin'ny tontolo Batonambondrona no ahitantsika azy miarabanao tompoko lasy tompoko vavy fary miaraba tsika menakavy sy faly miaraba nareo zay maheno sy mahita ny toerana misy anareo tsirairay avy any. Iresaka manodidina ny tontolon'ny menaka sika dokotera satria maro loatra ilay fanapozinana ara-tsakafo ny sio sy ny sesesy tato ato itsika moa tsy hijery hoe manao sy manao fa hoe nitoetry ny menaka hoan'ny olona sy ny manodidina an'izay no hitantsika ho amin'ny mpijery mba ahafahana izy ireo hoe inona no tokony ho tandremana, inona no tokony ho atao. Eto ianao amelabelatra mikasika an'izay menaka izay dokotera. Ya, no resantsika androany dia hoe inona avy ireo aretina mety azo avy amin'ny menaka contaminé zany hoe nidiran'ny otrika aretina ve zay ny fiteny anazy. Nidiran'izy io matetika dia antony anankiroa, na le izy menaka raha efa nampiasana zany le menaka dia tao amin'ny nandritra n'le tanan'olona nikarakara anazy tao an-trano na tany amin'izay toerana anao anazy, na raha toa indray le menaka ka mbola cacheté dia vao nampiasana dia iny indray zany olana avy tany amin'ny fanamboarana amin'ilay menaka mihitsy ny tany misy ny contamination zany tany zany ny niditra lay otrika aretina. Resantsika eto zany d'origine infectieuse, toxique, allergique dia nanao ahoana ny fitahirizana an'ilay menaka, nandritra ny fitahirizana amin'ilay menaka na voavoaka avy tany amin'ny mpanamboatra azy usine na ny hoan'ny efa nampiasana. Mamaky atsika dia hoe ny tsara ho fantaritsika dia hoe inona avy ireo karazana aretina azo avy amin'ny finanana menaka contaminé. Voalohany indrindra amin'izany dia tadio fa nisy otrika aretina zany nandeha. Misy ny toxine bactérienne dia mety nisy champignon nandeha nakao amin'le menaka dia nahatonga an'ilay olona na metrangana aretina ohatra, lasa naloloha le olona avy nihinana azy, lasa mandoa dia lasa mivalana dia marary kibo dia lasa misy hafanana dia manarak'izay lasa manjavozavo ny mason'ilay olona dia lasa malemy ny ilan'le olona manao paralysie dia lasa manana olana amin'ny fiainana le olona hoe manana trouble respiratoire. Zany zavatra zany zany anisan'ny zavatra miseho be dia be. Raha resantsika fotsiny ohatra zany zao ilay hoe botulisme zany anisan'ny toxine botulinque mety hahatonga an'izany. Finanana inona menaka na sakafo nisy menaka souillé, ny menaka amin'io dia mety menaka mety deux fois avy any amin'ny fabrication tany amin'ny usine mihitsy na mal stérilisé tsy voatahiry tsara fa dia misy fomba fitahirizana an'izy ireny dia nanome an'ilay antsoina hoe botulisme alimentaire. Ahoana misehoan'izany botulisme alimentaire? Manjavozavo ny maso, lasa manao paralysie le olona, lasa manana olana amin'ny fiainana trouble respiratoire. Manarak'izay olana hafa azo avy amina menaka, intoxication alimentaire amina menaka, mety amena antsoina hoe hyperlipidémie, lasa be loatra ala anyarina dia manome cancer ny menaka raha toaka tratra n'ilay aretina. Manarak'izay misy ny champignon mety hahatonga ny tonga ao amin'ilay menaka dia mahatonga fanapozinana ara-tsakafo amin'ny menaka, zay le antsoina hoe moisissure. Dia inona no miseho anatiny io, inona avy ireo karazany ireo menaka ireo satria mamoka mandefa toxine ilay champignon ohatra amin'izany ny aspergillus flavus, ny aspergillus parasitus. Menaka mety ahitana an'izany dia menaka voanjo, ny menaka na maïs katsaka, ny menaka na graine stocké ary ratsy ny fitahirizana anazy dia mamiteraka aretina hafa be zany. Karazana champignon mety hahatonga ihany kokoa ny intoxication alimentaire amin'ny menaka dia ny aspergillus ocraceus
zany karazana otrikaretina be da be mahatonga ny fanampozinana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny menaka champignon sy bactérie no resantsika teo satria maninona mety tsy voatahiry tsara lay menaka na nandritra ny fanamboarana azy karazan'ireo bactérie mahatonga an'lay intoxication amin'ny menaka dia ny clostridium botulinum mahatonga ny botulisme manarak'izay ny bacillus cereus mahatonga mamoaka toxine digestive dia ny staphylococcus aureus mahatonga ny enterotoxine sy mahatonga an'ilay olona mandoa ilay menaka resahana etona dia hoe tsy voatahiry tsara mal conservé sy contaminé dia mahatonga olana ao amin'ny taovam-pihinanakanina marary ny kibo manotika ny kibo mandoa mivalana be ary indraindray dia misy hafanana be dia manome trouble neurologique le satria le toxine no tena grave be amin'izy iny tena hoe mahatonga an'ilay trangana aretina ary mahatonga ny olona anankiray lasa malemy daholo ny vanitaolana lasa misy mibotsina any amin'ny tendany any natsoina hoe œdème de Kuhn sepitra lay olona ny menaka zany tsy ilay menaka non souillé tsy menaka rehetrarehetra koa ro mety ame amin'izay eo zany ny fanontaniana aperakitsika dia hoe inona zany ary ny zavatra tokony atao voalohany indrindra dia ny rehefa fantatra hoe io le menaka dia miantso ny toerana miantso ny manam-pahefana dia manam-pahefana amin'ny resaka santé sy ny varotra no tompona andraikitra amin'izy ireny dia ajanona ny fihinanana an'ilay menaka dia manatona mpitsabo aingana dia anjara mpitsabo no mijery inona ny tokony atao tsara fantatry ny any an-trano nefa ro trangana aretina seho rehetrarehetra reo zay tokony hoe andraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana vitsy dia vitsy fa tsy miandry ela be satria mamono tapoka izy ireo ary mamono anatin'ny fotoana vitsy misy karazany anankiroa manko ny trangana aretina rehefa avy eo misy ny antsoina hoe forme bénigne zany hoe tsy dia atahorana lay tranga fa misy ny antsoina hoe forme grave ohatra amin'izay ny forme grave zany zao ohatra botulisme sy ny toxine na champignon tena mamono be ao anatin'ny fotoana vitsy ireo raha tsy voaray an-tanana aingana ary misy ny antsoina hoe hospitalisation d'urgence faran'izay aingana dia misy ny fampidirana amin'ny fanafody antsoina hoe antitoxine botulinika sy ny actena réanimation rehetrarehetra ataon'ny dokotera nisy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra miaraka zany miara-manome tanana amin'izay zavatra zay rovina zany mila manatona mpitsabo aingana raha voaninana an'ilay menaka tatahorana nisy an'ilay voapoizina vao mahatsiary fotsiny hoe mandondoa mitohitohy olona maromaro ny ara-nihinana an'ilay izy dia lasa manjavozavo maso dia la maninona lasa takamome tsy dia mahavita manetsika tanana mahavita tongotra dia maimaina ny vava manatona mpitsabo faran'izay aingana dia indrindrindrindra raha sendra miseho tedy io fa na enina fampana ny alina na hoe lasa manafangaro zavatra afangaro daholo rehetrarehetra dia lasa me tsy mitsanatry tsy mahatsiaro tena dia iny fa lasa tena hoe tsy mahavita mibata ny vantana intsony ilay olona eo zany tsika dia metraka n'ilay fanamarihana hoe ahoana ny fisorohana mila mahay tahiry an'ireo menaka ireo tsika indrindra ho atsika le mampiasa menaka le mbola misy ambiny le avy nampiasana iny misy fomba fitahirizana an'izy ireny tompoko hoaniny any amin'ny ny toerana nanamboatra an'ilay menaka ajao tsara rery zareo ny chaîne rehetrarehetra famokarana an'ilay menaka tokony anara-maso foana koa ny tompona andraikitra amin'ireny famokarana ireny ministeran'ny varotra ministeran'ny fahasalamana samy tompona andraikitsika satria lasa lay mpihinana no lasa mampalahelo ao anatrehan'izy ireny manarak'izay tsy tsara kokoa ny fametrahana menaka amin'ny toerana mamay be na ny toerana mangatsika be loatra tsy atao miovaova be ny toerana fametrahana an'izy ireny fa atao amin'ny toerana zay hoe efa eo foana ny asianao anazy dia aleo hijanona amin'io toerana io mbola sosikevitra anankiray koa hoe vao mba misy olona re le olona voe dia mba aloha rery malagasy mifanometana antsika hoe tany amin'ny toeram-pitsabonina reo olona reo fa aza miandry aza andosirana ny zavatra hita manko dia lasa andosiran'ilay olona lay olona voan'ilay aretina atahorana ifindry zany ndray zany langy amin'seho dia inona mahafinaritra ny malagasy maka an'le j'aime amin'ny Facebook mifanomeza tanana
mba hanampiana an'ireo olona zay ataontsika hoe tratra ny fanampozinana amin'ny menaka ireo fa rehefa aingana ny fitondranao azy any amin'ny mpitsabo dia hita mpitsabo aingana hoe inona le olana de hita mpitsabo hoe inona ny vahaolana azo atao amin'ilay izy satria raha tonga aingana be ny fitsabona an'ireo olona reo fa tsy ela ary indrindrandrindra tsy mihinan-kinam-poana ho tenenika etona angamba amin'ity hoe misy ny olona sasany tia mihinana n'izy ity hoe vao miseho le fanampozinana ara-tsakafo amin'ilay izy dia mihinana charbon le comprimé azo atao tompoko ny mihinana an'ilay charbon raha toaka mbola matsaro tena le olona adiny ray na farafatarany adiny roa aorinan'ny fihinanana an'ilay menaka voapozina mihinana an'ilay charbon fa aorinan'izay efa tsy mety intsony satria tadio fa arena sarobidy ny fahasalamana ka ny fanomezantsika tanana manampy an'ireo olona ataontsika hoe marary reo zay ny zava-dehibe de aloha ny fanome tanana sy ny fanohana foana itsika mankasitraka anao dokotera mitondra an'izay fanazavana sy ny tsara ho fantatra mba ahafahantsika mitandrina amin'izay tontolo ny fahasalamana zay fa dia tapitra ihany koa ny fandarantsika manaraka dia mbola mety manodididina an'izay no entsika atao anatin'izao roa hevitra izao fa dia mankasitraka anao tompoko mankasitraka atsika mianakavy de mankasitraka ny teknisiana ankasitrana ihany koa tsika mpijery nanakatra farany fandarana izay ihany koa no manakatona ny fiarahantsika ametrahana ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray toko lasy toko vavy veloma tompoko